Notanterahina ny Alarobia fa efatry ny volana Jona lasa teo ny hetsika Présentation des Meilleurs Exposés fifaninanana iray izay nataon'ireo mpianatra tao amin'ny Lycée Privé ACEEM Ankadivato. Niisa 12 ireo volana mpianatra nandray anjara tamin'izany ary nanana 20 minitra avokoa izy ireo nanatontosana ny vela-kevitra izay ho ataony. Fifaninanana fanaovana vela-kevitra dia izay vela-kevitra tsara indrindra nataon'ny ankizy tany an-dakilasy zany no aseho tanasana ny ray aman-dreny aty amin'ny lycée izy dia efa manana tsikelikely sady fitaizana azy ireo mihitsy zany mba hikavokavoka amin'ny fianarana satria izay ataony an-dakilasy fotsiny ihany. Noho izany manao azafady raha andray fitenenana manoloana ny ravaka aman-dreny. Aujourd'hui, l'île fascine autant par son passé sombre que par sa beauté naturelle et ses paysages marins exceptionnels. Namoa efa natao hoe fady. Ny fady ireo karazan-javatra tsy mahazo atao, tsy mahazo hohanina. Karazana telo ny fanorona miankina amin'ny sokajy-taona sy ny tanjona. Tena hoe ilaina fandrosoana fa ranomasina varapary aok'izay ilay fanontona. Anisan'ny zany tanjona tamin'izany fifaninanana moa ny fandrisihana ireo mpianatra hikaroka sy hiomana sahady amin'izay mety ho endriky ny fampianarana hita eny amin'ny ambaratonga ambony. Misaotra betsaka ny ACEEM nanao ity grand exposé ity. Tao anatin'ilay izy dia nandray zavatra be dia be izay natao amin'ny resaka informatika na recherche dia misaotra indrindra. Miazana be ho anay mpianatra ato amin'ny LPA zegny. Surtout amin'ilay ho avinay zegny indrindra amin'ilay amin'izay amin'ny université akagny ilay hoe soutenance zegny satria zay zegny sady nagnano présentation de book nataonay zay no nagnano présentation les recherche diabidiaby nataonay zay. Tsy ny mpianatra sy ny mpanabe ihany anefa ny voaasa anatrika izany hetsika izany fa nisy ihany koa ireo ray aman-dreny tonga nanatrika arisina no anana izanany. Tamin'ity za nahita fivoarana be dia be ary tena mahafinaritra ary isaorana ny ACEEM satria ainga iandohan'ny mpianatra reny ahafahany miatrika ny zavatra rehetra na eo amin'ny asa na eo amin'ny fiainana ilaina ny zavatra ohatran'ireny mba ahafahany zareo miatrika eo anatrehan'ny olona maro be ka dia mirariana ny itizana izany atranatrano fa dia hita hoe efa manana traikefa tokoa ilay ACEEM. Efa hisokatra tsy ho ela ihany koa ny fisoratana anarana ao amin'ny Lycée Privé ACEEM Ankadivato ho an'ny taom-pianarana 524 420.